Jesosy, androany dia te hilaza aminao hoe tiako ianao satria tsapako fa fitiavana mandrakizay ny tiavanao ana ary mandehanao aza dia nafonao ana ka androany Jesosy dia tsy salasala ntsony fa tetena tiako ianao dia homarika izany fitiavako anao zao dia homeko anao foko ka anjakao. Make one out of fool. Make one out of fool. Kanzakawa. Make one out of fool. Make one out of fool. Kanzakawa. Fiadanano miarahaba atsika rehetra ry olombelona tsirairay avy izay mandrea ity feo ity. Fiadanana izay tokoa no handeha ho tononoko eto aminao eto mba tena hanjaka mihoatra nefa hatramin'izay ny fiadanan'i Jesosy Kristy ao amin'ny olay-piainanao na io sambo-piainanao io. Amen. Ia, tonga hifampahery izao senao amin'ny analan'ity fifampizarana ity dia ampanetretena lehibe no anekeko hitondra teny fifampaherezana ho antsika olombelona izay manatsofina miaino amin'izao fotoana izao. Dia mialohan'ny andrenesantsika izany teny izany ara dia ndao aloha hivavaka fa tsy mety raha tsy mivavaka isika mialohan'ny zavatra atao rehetra. Ndao ariaraka hivavaka itsika. Halleluja. Ray masina tsara indrindra rainay amin'ny analan'i Jesosy ianao. Tompo makasitraka feno dia feno anao zahay fa nomenao ity ora sy fotoana ity ahafana indray mifampihery, ahafana indray mifampizara amin'ny analan'ny teninao. Misaotra Tompo fa tsy azonay avaizy ity andro ity raha tsy notahinao izahay, fa ianao no tao ambadika ny fiainanay rehetra, fa indrindra ny amin'ity ora sy fotoana ahafahanay mifampihery ity indray dia avy aminao ka noho izany Tompo dia omena itoerana ianao, raisy ny toeranao, raisy ny sehatra, ianao fanahy masina no manana fahefana andeha hanampita ny teny any amin'ny sofiny tsirairay avy izay mandre amin'izao fotoana izao. Ny tenako amin'ny mahafitaovana ahy dia manaiky fotsiny ihany aho andeha hitondra an'izany, fa ny tsirairay avy izay mandre eto dia samy hiresahan'ny fanahy masinao na izaho na ireto mihaino ireto, ka angatahako indrindra ianao fanahy masino, raisy ny toeranao any amin'ny tsirairay avy ihany ary mitenena ianao any am-pony tsirairay avy ihany. Sokafo ny fandrenesana, sokafo ny fo amam-panahy mba hakatony teneneny rehetra izay mandre, mba tena ho mpakatoa tokoa fa tsy ho mpihaino fotsiny ihany. Ka indreto ara izahay vonany anday teny fampaherezana indray na fananarana io na fampatsehivana io dia hanaiky sy ho vonina hakatoa izay rehetra. Ka mitenena ary Tompo fa indreto vonina handreny amin'ny feonao izahay. Misaotra sahady ary hatombokay amin'ny analany anaranao ihany izao fotoana sy fifampizarana omenao anay izao. Misaotra Tompo. Halleluja. Amen. Amen. Iny ary ndao jery ten'Andriamanitra zao sianao avadio ny baibolinao any amin'ny bokin'ny Ohabolana toko 7:20 dia vakitsika manomboka amin'ny 5:20 dia mijanojano eny zany sika dia tiako mifantoka tsara sika ary ataovy eo akaikinao baiboly mba hanamarinanao zavatra ho vakiana eto. Dia ndao ary araka maka ny tenitsika amin'ny anaran'i Jesosy. Ohabolana toko 7:20 eo amin'ny andininy 20 no anomboantsika famakiana azy amin'ny anaran'i Jesosy. Eny, ho ravoravo ny fanahiko raha miteny ny marina ny molotrao. Aoka sy hialina ny mpanota ny fonao, fa matahora an Jehova mandritry ny andro. Fa raha mbola hisy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao.
Amena. Halleloja. Eo aloha fa mbola hitohy io rehefa avy eo. Araka ity teny ity andao aloha hitodika kely any amin'ny lohateny sika na hoe ny soramandry dia mamadika kely baiboly vetivety ianao fa satria ao amin'ny ohabolana toko faharoa amby roapolo no misy ny lohateny dia mivaky toy izao hoe ohabolana ny amin'ny fahamarinana sy ny fitondrantenan'ny hendry. Zay no lohateny fa avy dia mifindra ao amin'ny fahatelo amby roapolo zany hoe tohiny zany no ato. Dia ery amin'ny 150 ery zisika amin'izay janonana rehefa avy eo no andraisantsika teny fifampiherezana indray androany. Araka ny voavakitsika teo dia ozizy ny teny hoe eny ozizy ho ravoravo ny fanahako raha mety raha miteny marina ny molotrao. Ny fanahiko ravoravo nefa ny molotrao ny voalaza. Ya, ny teny misy ny tenin'Andriamanitra ary eo mpamakintsika dia fa maheno ny teny fananarana zahady. Ny firavoravona mazava ho azy fa falifaliana dia avy hatrany dia miravoravo any amin'ny tontolon'ny fananao any rehefa miravoravo ianao eo natren'Andriamanitra. Eto nefa dia mahita hoe raha miteny marina ny molotrao. Zany hoe misy raha zay misy soa zany eo hoe na ianao miteny tsy mety ny molotrao na ianao miteny ny marina. Ny molotra antsika moa dia rantsana iray zay tena hita fa mandoto ny akanjom-panahintsika io vavantsika io, mameti-paintina antsika zany ny molotra antsika na vavantsika. Ka raha ny marina ny mivoakeny dia mazava ho azy miravoravo hatrany amin'ny tontolon'ny fananao rehefa marina ny voalazan'ny vavanao. Fa rehefa raha maloto zany dia izay zany tsisy firavoravona ho azonao eo. Eto fa 7 dia hoe aoka sy hialona ny mpanota ny fonao. Satria misy olona zany ao mialona ny mpanota ka voambara eto zany rarahana sady hoe aoka matoa mandeha ny teny hoe aoka zay fandrarahana zany. Ny zavatra misy mantsy dia amin'izao fiainantsika izao dia ohatrany toa mety be zay ny fiainan'ny mpanota. Raha pitahina amin'ny fiainantsika zanak'Andriamanitra dia ny andry zareo ny tena mety zay rehetra atao toa ohatrany mahafinaritra, misy fahombiazana, ohatrany tanteraka daholo zay dia eo amin'ny fontsika mahita an'ilay hoe fa honao koa ary zao zay manompo an'Andriamanitra velona, Andriamanitra tompon'ny tany sy ny lanitra no miaraka aminay nefa zahay ohatran'izao foana ny fiainanay fa maninona ary reto aoka so hialona andreny ny fonao, tandremo dia tandremo. Fa maninona ozy izy mahatahora an Jehova mandritry ny andro, satria amin'ny andro amin'ny tontolony mazava amin'ny andro iny no hahitanao an'ilay fiainan'ilay mpanota na ny mpanao ratsy ny zavatra fiainany andavanandro zany. Ka mandritry ny andro tsy ireny no mila hitanao fa mila matahotra an'Andriamanitra ianao, mila miambina zany ary mila mijery tsara ianao ny zavatra iainanao fa indrindraindrindra io maso sy fonao io, satria ny maso mahita an'izay mandritry ny andro dia ny fono avy dia mandray zavatra be dia mialona. Fa ona misy morangasy zay ve manompo dia ahoana an'izao nefa reny ary mpanota be fa maninona. Avy eo koa dia mitsiry koa ny saina hoe sy manompo ohatrany tsy hita ihany zay marina fa leo koa mba manao ohatran'ireo amin'izay mba tahiana ho ahy sy ho anao lay hendry lay zanak'Andriamanitra no ambaran'ny teny eto tompon'ilay hafatra hoe aoka tsy hialona amin'izany ny fonao, tandremo io fonao io. Fa ny mpanota ho avin'ny fotoana hikasiany tompo azy ka andeha zotra anaraka an'i Jesosy indray izy, fa mandra-pitonga an'izay ho hitanao eny ny firindran'ny fiainany ka mandritry ny andro ny ahitanao an'izay dia mila mitandrina ianao, tandremo dia tandremo. Eto amin'ny 7 dia hoe fa raha mbola hisy koa ny farany dia tsy ho foana ny fanantenanao. Halleluja, halleluja. Mazava be ny teny sady mampahery anao ihany izy eto mandrara antsika izy hoe aoka tandremo zany. Dia avy eo raha io fanantenanao hoe za tompo sy hiova misy ny foko fa za dia anara-dianao hatrany aho ary za efa nanaiky anao tompo sy mpamonjy ahy teo amin'ny fiainako ianao ka na misy ara fitahiana mihoapapana fahombiazana tsisy ohatr'izany eo amin'ny fiainan'ny mpanota dia za dia manantenanao fonao, manantenanao fonao ary tsy hiova izany.
ary zay efa Jesosy ihany no mampahirana satria raha hita zany hoe raha mandritry ny andro ianao no mety hahita an'ireo mpanota mirizariza mety daholo zay rehetra ataon'ireo dia ozon'ny tompo ary tandremo fa zao tsy maintsy hisy ny farany. Mampanantenanao aho fa tsy maintsy hisy ny farany ary tsy ho foana ny fanantenanao rehetra manantenahy ianao fa ho avy hakanao eny amin'ny raha lanitra rehefa avy zay fotoana zay dia manantena foana. Za ihany no mitsenanao, za ihany no manome teny mampahery anao amin'ity anio ity. Ndao nge hidina kely ery ambany zaho senao eo amin'ny andininy 420 no anomboantsika famakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Hifaly dia hifaly ny rainy marina ary izay miteraka zazahendry hanam-pifaliana aminy 20. Aoka ho faly ny rainao sy ny reninao eny, aoka ho ravoravo ny reninao izay niteraka anao. Farany anaka atolory ahy ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Amen. Araka izany ry havako malalako rehetra. Hifaly dia hifaly ny rainy marina ary izay miteraka zazahendry hanam-pifaliana aminy. Satria isika ilay nanarina tary ambony ery ny hoe fiainantsika mandritry ny andro aoka iainy amin'ny tahotra n'Andriamanitra, aoka hiravoravo ny fanantsika sy ny fotsika mba tsy hisy fahotana eny amin'ny olitra eny amin'ny vavantsika. Dia avy eo ny rainy marina ny raintsika dia hifalifaly satria niteraka zazahendry, ianao ilay nateraka indray, ianao ilay hendry, ianao ilay zanak'Andriamanitra dia mifaly. Ndenge hiditra fotsiny tsika amin'ilay hoe zanaka sy ray aman-dreny ara-nofo hoe rehefa misy zanaka hendry ao anatin'ny tokantrano mahafalifaly ny ray aman-dreny zany. Ho ahy sy ho anao izay efa niteraka dia mahita porofony amin'izany. Rehefa mahafinaritra ny zanaka ao an-trano ao dia mahateo tia dia ianao na mivoaka eny an-dalana eny na eny an-tsena eny ka rehefa misy zavatra tianao omena azy dia na dia tsy nitadiavin'ilay zanaka raha izy dia vidianao satria falifaly izy, hendry izy dia tianao koa mampifaly azy. Faly ny fonao amin'ny zavatra ataony dia te hampifaly azy ianao dia manome zavatra tsy nangatahana. Niteraka zazahendry, niteraka zazahendry Andriamanitra niteraka azy ianao ilay hendry omena ilay teny amin'ity anio ity. Aoka ho falifaly ny rainao sy ny reninao izy. Dia tonga dia ilay reny sy ray ara-nofo ny resantsika amin'io dia tena hifaly tokoa rehefa tena hendry ny zanaka nateraka. Rehefa mahafinaritra ny fitezana ohatrany hoe ny hafatra sy ny anatra nampitaindray aman-dreny no raisin'ny zanaka dia misy fahavokarany ohatra na manokana fijoroana vavolombelona napiako an'izany za dia manan-janaka anankiroa dia tena hoe hitako misy n'izany hoe fahavanonana amin'ny taranaka zany hoe ny fahombiazana zany satria rehefa mananatra ny zanaka dia mandray anatra izy ireny indrindra ny taritana tato amin'ny tompo ny fiainan'izy ireo dia ny fitondratena no vokatra hitanao miariary voalohany ao anatin'izay. Dia rehefa niteraka zazahendry ianao ka voanatra tsara dia mahafaly ny fonao rehefa minoanatra ny zanaka nateraka. Zaho tokoa dia nanan-janaka voatsela no natao raharam-panambadiana, natao mariazy dia tena ilazako antsika fijoroana vavolombelona misy nataoko tamin'izay fotoana zay hoe tena natsiaro sambatra aho, faly aho satria nivoaka tokantrano ara-dalàna ny zanako. Dia tena faly ny fo ary tena mampiteteny hoe tsy mahafantiantoka ny miteraka satria nisy fahavokarana, nisy zazahendry nakatoa ray aman-dreny dia tsy naditra fa nivoaka tokantrano ara-dalàna nanome voninahitra ny ray aman-dreny dia manome voninahitra n'Andriamanitra ilay nanome an'ilay zanaka isika. Dia ohatran'izay misy hoe faly ny fo, ravo zazo vavolombelona any amin'izany hoe tena faly ny foko. Dia ohatr'izany koa ianao, eny ho anao izay mbola kely ny zanakao ho avy izay fotoana zay rehefa voataizanao tsara ato amin'ny Kristy ny zanakao dia tsy maintsy ravoravo ny fonao rehefa hendry tsara io zanaka io. Eny mety ozy ianao ny zanako efa maditra, mbola azonao anarina, mbola tsy tara, mbola afaka miditra mitondra azy eo amin'ny fahamarinana ao amin'ny tontolon'i Jesosy, mbola afaka mananatra azy foana fa ny fiasan'ny tompo dia
tsy miova ary mbola afaka miasa izy amin'ny fotoana rehetra fa indrindra raha mbola velona isika sy ny zanakitsika dia mbola azo atao tsara no mampiatra izany fananarana izany mba hahatonga anao hiravoravo amin'io zanakao io. Amen. Dia eto amin'ny faina amby roapolo moa zany tena hitondrana ny telesona ty ny hitondrana ny tena hafatra zany dia ndao vakin'Andriampandeha Anaka atolory ny fonao ary aoka ny masonao ho faly mijery ny lalako. Amen. Araka izany matoa zany ny asika rehetra voatonona hoe anaka zanaka zany isika. Ny zanaka no antsoina hoe anaka ary ozy izy atolory ny fonao zany hoe misy anaka zany ao miala an Jesosy sy ny fiainany. Ny fony omeny zavakafa, tsy omeny an Jesosy ny fony. Dia hitan'ny Jesosy zany zay olona zanaka zay izay mivilivily amin'ny zavakafa ny fony. Dia izy no tenenina eto hoe anaka. Mahatoa zany tsika nasiona hoe anaka tena zanaka ao an-trano. Dia ozy izy atolory ny fonao fa natao taizaka io fonao io. Maro matsy itsika olombelona amin'izao andro ankehitriny izao no manome ny fo amin'ny zava-poana rehetra izao fa indrindraindrindra manome an'io fo io amin'ny lafin'ny fitiavana lahy sy vavy. Dia laza mahazo sisiny amin'izay Jesosy fa tsy mahazo an'io fontsika io dia izy eto no miteny anaka atolory mila manolotra ianao, mila omena ho an Jesosy io fonao io. Aza vela anjaka amin'io fonao io ny zavatra rehetrarehetra fa reraka ianao farany. Reraka ianao. Ary hita fa zava-poana daholo io na ny vadinao io, ny olontianao io, omeo andreny ange ny fonao hoe fa reny efa afaka maty, afaka tsy hitanao tsony reny, fa Jesosy tsy maty mandrakizay, omeo an Jesosy ny fonao. Saro-piaro loatra izy. Izy moa tsika ray aman-dreny nefa niteraka no tsy saro-piaro amin'ny zanana. Tena saro-piaro amin'ny zanaka tsika. Ka isika le anaka eto no ambara. Isika izay ray aman-dreny niteraka zanaka amin'ny tena le zanaka satria mety hoe nisy olona nitodian'ny fony zanakitsika ny ivelany any. Nisy hatra nahavariana anazy tany. Anaka, fa maninaka ianao manao an'izao, fa maninona? Omeo amin'ny fonao aza mitoky aminazy ianao fa ianao ange afaka misaraka aminy, afaka maty ange ny olo iny, afaka tsy hitanao tsony iny. Aoka ianao tsy anaky-po aminy. Irao misy izy akino amin'ny Jesosy ny fonao, omeo an Jesosy ny fonao, atolory misy fanoloranao, omena, atolotra. Satria Andriamanitra antsika dia tsy mba mpanao forcé olona izy hoe omeo anany fonao, efa zanako ianao tsy laiko ianao mandehandeha amin'ny olon-kafana hoe memena olona ny fonao fa omeo tsy manao forcé Andriamanitra. Avelany mihitsy ianao misafidy ny andro hanoloranao io fonao io azy. Fa raha vao omesika zavatra rehetrarehetra ny fontsika dia reraka foana ary fitaka daholo zany rehetra zany. Zanaka, vady, fananana, harena, tsy omena an'izany ny fo. Tsy avela anjaka ao anatin'ny fontsika zany. Fa zany rehetra zany dia afaka foana, afaka tsy hitantsika tsony zany. Fa Jesosy ho hitantsika rahatrizay noho izany omeo an Jesosy ny fontsika. Raha tena zanaka marina ianao dia omeo an Jesosy io fonao io. Aoka ianao hibanjana azy satria rehefa omentsika azy ny fontsika dia mibanjana azy ny lalana efa nisoritantsika. Makatoa azy ny ray aman-dreny, makatoa anatra rehetrarehetra. Banjana zany tena hoe misy fitandremana, misy fijerevana tsara ny lalana ale ao. Matahotra an'Andriamanitra tsika amin'ny karazam-pahotana rehetrarehetra. Zany hoe ny fo zany tsy afaka raha vao tsy omenao azy dia ny fiainanao lasa tsy afaka andeha hanaraka ny lalàn'Andriamanitra. Lalàn'Andriamanitra efa nisoritana efa eo fa tsy ho hitan'ny masonao io raha tsy ny fonao mihitsy ny miaraka tafiditra ao anatin'ilay maso ny fo zany tonga dia eo daholo ny vatanao ray manontolo. Tsy mety hoe ny saiko ao amin'Andriamanitra, ny finoko ao amin'Andriamanitra fa ny foko indray aleo mbola ataoko amin'ilay olo tiako aloha dia ny fiainako manompo eny ihany isaka alahady, mino eny ihany tsy izay fa ozy izy anaka atolory ny fonao.
rehefa omentsika an' Jesosy io fotsika io, na inona retinao, na marary fo ianao, na inona problema n'io fonao dia isitrana zany, afaka zany. Zany hoe avy amintsika zany mahatonga ny fotsika io ory, fa satria tsy atolotra sika an' Jesosy fa omentsika ny olo tiasika. Ny olo tiana nefa afaka tsy hitanao maso tsony, afaka ho faty, afaka misaraka, fa Jesosy afaka misaraka amintsika mandrakizay. Ka raha ianao marina rahavavy sy anadahako no efa zanaka nateraka Andriamanitra, efa nateraka indray, ianao eto no omena ny teny, fa satria ny fonao hitany fa mivilivily amin'ny resaka fitiavana, mivilivily amin'ny fanananao io, mivilivily amin'ny volanao, ny fonao tady irona any amin'izany. Dia tsena ny teny aingakaingana anao, Anaka, atolory amin'ny fonao. Fotoana metrany zao afatsika manolotra ny amintsika rehetra, ny tenantsika, ny fotsika, ny amintsika rehetra ho azy manokana. Dia hitanao fa tena sambatra ianao satria zanak'Andriamanitra miara mandeha amin'Andriamanitra. Tsahatra reo ny ranomasy, ny alahelo, ny ankiviana sy ny sisa rehetra satria nomenao azy ny fonao dia izy indray no manjaka ao. Fitaka ny zavatra rehetra hitantsika maso io. Aza ampanjana ny masonao fa banjino Jesosy, lay tompo ny finoanao sy mpanefa azy eo amin'ny fiainanao, lay mbola mitahiranao amin'ity tany ity. Anaka, atolory ahy ny fonao. Ndao aritsika hanolotra ny fotsika ho amin'ny Jesosy, hamarana ny fifampisarantsika. Ndao iaray vavaka ray eo, amahazanaka anay dia miantso anao hoe ray izahay. Izay tokoa no natsoina hoe anaka. Indreto izay tsirairay avy rehetra izay manana fomo tempo amin'izao fotoana izao, tena nisy tokoa ny fanoloranay ny fiainanay sy ny fonay amin'ny zavapoana, amin'ny zavatry ny tany, amin'ny vola, amin'ny fananana, amin'ny olontiana, amin'ny vady, amin'ny zanaka, amin'ny namana sy sakaiza samy hafa Andriamanitra. Fantatra efa saro-piaro ianao ary tianao loatra io fonay io anjakanao. Amin'ity fotoana ity dia indreto izay hanolotra ny fonay ho anao Tompo, ho atolotra eo anao ny fonay. Raiso ny fonay Jesosy, anjakao, oneno, ary raha ny vilivily izay dia aitsio indray mba hivily tena hitoetra, ahitsy ato aminao indray. Amorony fo madio ny tsirairay avy, amorony fiainam-baovao indray ny tsirairay avy Tompo, fa ianao ilay mpamorona no afaka amorona fo vaovao. Raha fo maloto ny tao, raha fo ratsy ny tao, raha fo mivilivily ny tao, afaka forononao vaovao indray izany androany. Jesosy aoka banjana ny lalanao izay, aoka tena hanolotra ny aminay rehetra izay ho anao. Amazanaka anay, ifonana ny fiviliviliana rehetra, ifonana ny fanolorana fo amin'ny fitiavana amin'ny olombelona rehetra. Jesosy ifonana zany. Ankehitriny raiso indray ny foko, raiso ny fondreto olona tsirairay avy izay miheno amin'izao fotoana izao. Manjaka ato anatin'ny fonay ianao, ianao ilay rainay niteraka anay, ianao ilay mananatra anay mba tsy hitoky amin'ny zavatry ny tany, mba tsy hialona ny mpanota, mba tsy hanaonao foana. Aoka tena hanolotra ny aminay rehetra izay hatahotra anao, izay hibanjona anao, izay mandritry ny andro izay dia hitandrina, hatahotra anao Jehovah Andriamanitra. Ampiony tsirairay avy, zereo izay mikely aina, zereo izay miandry anao rehetra, zereo izay manantena fiainana vaovao aminao, tsisy ho foana tsy akory, mbola isy amin'ny farany satria manantena izay fa mbola ho avy tokoa ianao, isy ny fiafaran'izao tontolo izao, manantena fa hahitanao, ianao izay mananatra anay, ianao izay mampianatra anay, ianao izay manome fiainam-baovao sy fo vaovao anay indray, ianao izay mandray io fonay io, ianao indray no hitsenanay any am-parany any. Misaotra indrindra Tompo, misaotra ny amin'ny teny, misaotra ny amin'ny fampaherezana sy amin'ny teny fampanantenana indray, fa velombelona indray mifananay androany, misaotra ny amin'ny fandraisanao indray ny fonay, aoka tena hiaraka aminao indray izahay mandritry ny andro, ary dia tena hoe isanandro isanandro, mbola nomenao anay rehetra ny anio, dia hibanjana ny lalanao hatrany izahay. Misaotra ny fandraisanao indray Jesosy malala, misaotra ny fandraisanao fiainanay indray, tsy namelanao anay irery ka varimbariana tany hoany, fa tonga amin'ny fotoana ny lorana ny tenanay indray izay ato aminao. Makasitraka tata malala, misaotra Tompo, haleloia, amin'ny anaran'i Jesosy no anaovanay sy hametrany izany vavaka izany. Haleloia, amen. Amen. Samy hitain'Andriamanitra daholo, mirary soa dia hibanjana
sy atahotra ny Jehovah Andriamanitra tokoa ny ianao mandritry ny andro. Amen.